Manoatra ny araba hoantsika rehetra manaraka ny pejiny 24 heures mata amin'izao fotoana izao ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ity fandarana manokana ity. Somary niatro kely ny fandarantsika tao izay ny arahantsika nahita moa ny zava-nisy teto amin'ny firenena. Manomboka izao dia miverina afaka arahanao eto amin'ny pejiny 24 heures mata indray ity fandarana roa mazava ity. Avahintsika androany Andriamatoa Laza Razaferson filohan'ny antoko RCR Tolona. Miarabanao Laza Razaferson. Miarabanao Toko Benjamina dia miaraba boka malagasy manaraka an'ity fandarana ity dia misaotra anareo manasana indray eto amin'ity plateau ity. Miaraba Toko. Everinay eto amin'ny 24 heures madafa tena ilaina le fanokefitra satria iarahantsika mahita moa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Voatendry ny Premier Ministre Andriamatoa Laza Razaferson. Vatany voatendry ny Premier Ministre nandefa ranty ianao tao amin'ny pejinao hoe iverina hanala CPE raha mivany olana. Inona no mahatonga anao miteny an'izay? Efa mahazatra ny olona zany fomba fiteny zany tokony azy anaty zany. Rehefa manao analizy tsy le paramètre farany iny akory no ndao jerena hoe voatendry ny Premier Ministre. Iverenao kazavaina le izy. Raha nitsangana io fanjakana io namory olona teny amin'ny Kapisaty, tsika rehetra malala fa zone rose ny Kapisaty fa tany daholo ny olona nitangorona ny lahatra principe ray zay ny voahitsaka. Manao fanambarana io fanjakana io hoe rava ny ACC ny androm-panjakana rehetra miverina tamin'ny teniny izy hoe miverina indray ny androm-panjakana rehetra principe roa zay. Principe inona io voadingana io? Le voalohany aloha dia tsy azo ny olona atao ny mitangorona ao anaty zone rouge. Camp militaire ny Kapisaty. Samy manaiky tsika fa camp militaire io zone rouge io zany. Ny olona rehetra ny andrana dia malala an'izany fa tsy azo amrina olona ny Kapisaty. Raha nisy basy very zany tao nandritra le olona rehetra nitangorona tao dia tsy fantatra satria tsisy enregistrement re olona rehetrarehetra. Sanaraka ianareo hoe ny enregistrena daholo ny olona niditra tao. Azo atao ve no manangona fokon'olona ao anaty lapam-panjakana. Principe ray zay voahitsaka. Nanao déclaration indray hoe raisina ny fanjakana dia avy eo ny verina principe roa zay voahitsaka. Niditra ao anatin'ny fianianana aritsika. Ny anaran'le république no vaina hoe refondation de la république. Mba ampianary teny frantsay atoko fa ianao mba génération tateorina zay tao anaty fanagasiana fa za tsy mahay. Ny teny verbe misy re eo alohany inona ny dikan'izay? Refondation. Miala ve ny fondation? Mbola eo le fondation zany. Inona ny fondation de république? Dalam-panorenana. Dalam-panorenana. Refondation zany reconstitution. Le constitution mbola tsy eo. Raha dikako amin'ny teny satria zareo nivavaka. Ara-baiboly izy dia hoe nanambady anankiray le vehivavy efa nahazo anarana vaovao le vehivavy fa ny divorce tsy vita. Iarahantsika manaiky zany hoe tsy mety aminao indray zany ty fanjakana eno tsara aloha ty. Arivan'iny rehefa vita ny fianianana dia natsona indray mpiandry satria le fianianana mianina amin'le république teo aloha le constitution teo aloha. Vita amin'ny fianianana natsona indray androaka devoly ao amin'ny lapam-panjakana. Ny atantsika angamba tsy laika. Principe firy zay voahitsaka. Mitohy makany amin'ny fanindrena Prime Ministre. Miaramila no mitondra iarahantsika manaiky zao. Ny Prime Ministre takina eo zany raha ohatra ka manao configuration manangana fanjakana dia mitady Prime Ministre mahay en secteur public fa tsy secteur privé. Profotsika eny madiso an'iny rehefa avy eo. Zany hoe misy paramètre ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito zay vao afaka miconclure ianao hoe tsy mivaza ny olana eo. Farany zany le fanindrena Prime Ministre. Andriamatoa Laza Razaferson nandehanan'olona teny an-dalambe anongana le fitondrana Rajoelina dia voaongana io le fitondrana Rajoelina tafiditra ao le fanivana rafitra. Mihitsy le niteny anao hoe tokony esorina ve zany président Rajoelina dia mba averinako aminao le valiteny. Inona valiteniko tamin'izay? Inona valiko? Miala ny président Rajoelina. Izy sy ny forongony sy le rafitra. Sy le rafitra. Lasa zao président Rajoelina rafitra mbola eo. Tratra ve zany le tolona? Raha ny teny tamin'izay hoe tsy président Rajoelina irery no olana eto amin'ny firenena dia ny menimenina ny olona lazaina fa Laza Razaferson manohana fanjakana indray. Afaka ary izy zao mivavy amin'ny problème antsika.
le premier ministre kosa nge mbola vovitivety mbola vao nandray fanapahakevitra izy vao nandray fanapahakevitra izy dia hoe hanao inventaire izy ny patrimoine de l'état. Ny fanaovana inventaire toky tsy mitovy amin'ny any amin'ny privé fa misy ny atao hoe dépositaire comptable ao anatin'ny administration publique. Noho izany tsy azonao saziana ny olona tsy hivoaka ny territoire rehefa manao inventaire ianao fa tsy entreprise privé io. Hafa zay taloha nanao manœuvre tany amin'ny Sinoa dia rehefa mivoaka ny toeram-piasana ianao dia savaina. Tsy azo atao zany amin'ny administration publique satria tsy mpiasa amin'ny prime ministre ny mpiasa mpanjakana. Izay ny ilazako hoe olona mahay secteur public no afaka mamaha ny problème io. Ny problème rehetrarehetra eo dia problème ny mpiasa mpanjakana, syndicat, ny mpitsabo, ny mpampianatra sy ny rehetrarehetra. Ny problème vahanao zany atao amin'ny secteur public. Olona avy any amin'ny secteur privé, za tsy mahafantatra ny olona io olona avy any amin'ny secteur privé zany no bataitsika dia esprit na secteur privé no entsika mahana ny secteur public. En plus n'izay fitondrana miaramila no misy eo. Raha fitondrana miaramila io ny miaramila zany commandement vertical. Andraso aloha ianao nisy fotoana tena ny teny nasaiko teto amin'ity fandarana ity hoe inona ny vahaolana ary Andriamatoa Lazare Zafiason amin'le fanovana rafitra dia hoy ianao tamin'izay hoe omena miaramila aloha io dia ny miaramila no hoe mandaminazy satria dernier feonao zay hoe miaramila androany ndray zany ianao ohatrany tsy manaiky hoe lasa miaramila indray le izy. Non, zany tsy miteny hoe raha tsy ora lasa miaramila fa ny miaramila tsy afaka hitondra an'io satria zavatra hafa ny anaran'ny miaramila. Za ve dia aiadino ny président de la république amin'izao izy ianao tsy tia firy ny tontolo ray mandeha fotsiny dia menjera satria izay ny zavatra ny anarana fa ny zavatra ny anarako hafa. Ka na raisin'ny miaramila io na tsy raisin'ny miaramila le principe mila rahana satria fitantanana fanjakana io. Raha mitantana fanjakana ianao dia tsy misy miaramila na général io na colonel afaka maneho hevitra zany hoe mety aminao ve prime ministre. Efa nahita an'izao ve ianao anatin'ny fanjakana? Zany hoe miaramila ray manontolo zany zao dia maty ny commandement satria zay miaramila te hiakatra plateau anio hevitra dia mety. Dia ianao ve dia mieritreritra fa tsy frustré ny commandement rehetrarehetra mahita zany zavatra zany fa zay ngeny atao mitondra firenena principe fafiry zay vohitsaka. Ka hiteny ianao fa hivaly olana nefa ny structure de pensée na ny tsikala pietreretan'le mpitondra mihitsiny aza no manohitra ny zavatra teneniny androany sy rapitso. Miara-mahita ngitsika amin'izany. Aminao ve io jerevantsika le constitution amin'izao anticonstitutionnel ve io zava-misy io sa mifanaraka amin'le constitution amin'izao? Maninona moa zany ny ACC raha ny teny tamin'ny fianianana Andriamatoa Rajoelina tsy azo asiana fianianana amin'ny baiboly ty. Maninona ny ACC tsy tonga dia mibedy ny fitondrana indray hoe io na rehefa manitsaka lalàna lalam-panondrenana amin'le fandroana devoly eny lalam-pampanjakana. Ka le lalam-panondrenana zany efa nikitsahana mazava be. Inona moa zany tsy nidirana tamin'ny lalana hoe lalana hafa raha ohatra ka hitazona ny lalam-panondrenana. Faharoa manarak'izay le terme refondation indraminy zareo midikany hoe refondation ozy dia miala ny fondation dia manao fondation. Faharoa ny indraminy zareo le izy samy resy lahatra ny mpanao politika rehetra dia nijapy an'le tolona hoe anova rafitra voatendry ary ny prime ministre izy le mpanao politika miteny amin'izao hoe anova rafitra voafitaka le tanora. Dia raha hiteny le tanora fa ilaza ny mampifilafila ilaza ny tsy hanao ninina fa be théorie fotsiny nefa re principe rehetrarehetra reo voahitsaka. Idirantsika mihitsy zay rehefa avy eo zay théorie anao zay satria tena resahan'ny olona hoe Lazare Zafiason zany théorie fotsiny. Nandeha ny olona ny tokony nanidina an-dalambe tonga teny amin'ny 13 mai ianao tsy hita. Nandeha ny fanendrena prime ministre milaza ianao fa ianao tsy mipostule tamin'izany. Voatendry indray le prime ministre io indray ianao fa manaky anazy fa inona zany le tiany Lazare Zafiason atao hoe zay tena mbala zao ny olona hanova rafitra sahala amin'ny ahoana. Raha hanova rafitra isika ny fahendrena farany kely indrindra dia ny fanontanianao hoe inona le fanovana rafitra. Nanontany zany nga mampitondra nanontany zany nga mpanao politika fantatra zareo fotsiny izy hoe malaza dia ndao hoentina le izy mba azahoana toerana. Mahana profet zareo fa nanantona hoe inona le fanovana rafitra. Anao zany ngeny république teo aloha novaina calendrier scolaire zay nentin'ny RCR mivoaka angaly izy. Izay zany mandany rondo manapahaizana manjatony miady hevitra atao ambadika hoe zao mapety na tsy mapety anio dia hiteny olona rehefa avy eo marina ny anareo fa aloha entina io
zay zany le izy itsika mihitsy nge zany problème re zany de fomba fisainatsika mihitsy problème ka mafaty ve manontany ina le fanovandravitra raha manontany nge anao de mamaly mahitsy ahy tao anatin'ny 9 taona zay tety a Madagasikara voatetinay daholo tany Tsimotsinana zay nanomboka angamany tamin'ny 10 taona lasa tany zay de nitety a Madagasikara zay manazava le olona fanovandravitra de ho gaga ve ianao raha ohatra ka miantsona Indigo fanovandravitra Tamatave fanovandravitra Mahajanga fanovandravitra Toliary fanovandravitra de rehefa hitan'ny zareo fa nalaza le izy de lasa am'izay hoe ataontsika hanova rafitra mipetraka amin'ny prime ministre miara manao fanambarana izy rehetra hoe avy aloha le io andeha rafitra inona zany no ataonao nefa le rafitra teo aloha tsy rafa inona zany le hovaina de ianareo ve de mino fa avita budget provincial io gouvernement io fa nga azoko tiana nga io loi de finance io zay basé amin'ny constitution io nefa ny fanovandravitra de ny famerenana voalohany any budget provincial ny era tany amin'ny faritany ve fitondrana io raha ohatra ka nametraka amin'ny prime ministre nanao consultation provinciale ve farafaratsiny raha tsy tonga tany amin'ny région hoe ndahoary odiniatsika de tahaka ny ahoana ny rafitra apetraka ny era tamin'ny interne médecine ve ny era tamin'ny Sempama ve ny era tamin'ny randrana syndical ve ny era tamin'ny administrateur civil ve ina le rafitra eritreretintsika entina manova hovavalonareo ve problème manjirama mety hovavalonareo satria nareo mahita vola fa mivavy le problème quotidien hoe karaha mampampiaratra ny aminay valo alina andrasa aloha le olona zany le fanjakana mitondra am'izao zany tokony andeha anytany any amin'ny RCR hoe inona le fanovandravitra fa ny RCR ve tsy afaka mitondra hoe ity ny anjara brikiny zay nge ny andrasan'ny olona aminao sy ny RCR hoe mba mandray anjara nareo zany tsy fantatro tsika mihitsy le fanovandravitra raha izay averiko ndray mandeha aloha fa za tsy mitady seza fa ny antony anangahany parti politique de mba hitondra fanovana eto amin'le firenena mila seza zany parti politique zany tia mila tsy lazarena nge ny afaka mitondra ny RCR rehefa tapitra mandako de miala fotsiny veriko takaloko ny tanànako ary ambany vohitra riny lapampanjakana nga misy vorona mandeha ngo amin'ny lapampanjakana na ray azy any aminavy izy firy no vorona mandeha tokotany koa samy manana fomba fiainana io fa averiko ndray mandeha le izy marina fa mila seza ny fanaovana politika fa seza afahana manova zavatra fa raha seza tsy afahana mikovoka ve de ataonao inona zany tsy ilaina le seza raha io rafitra io ka raha iteny ianao hoe maninonareo raha manatitra anio le tsara velatsia ianao toky raha ilaza fa tsy fantatra mpitondra fanjakana ny fisin'izany RCR zany hoe nitaky fanovandravitra atram'izay ka hatram'izao na ny fitondrana teo aloha azy satria zareo rehetra de samy resy lahatra fa hanova rafitra maninona ary zareo novainy zareo le terme république novainy refondation de la république ilaza ianao fa tsy mahafantatra an'izany izy tsy marina zany noho izany mba mila minimum na humilité zany na fanetretena amin'ny famahana olana anankiray ka ifary zareo ve tena tsy ndresaka taminao mihitsy hoe Lazare Zaferson anao tsy fantatro fanovana rafitra refondation tsika mba ilaina ny hevitrareo RCR tsy ndresaka taminao mihitsy ny amaliko an'izany toko de zao ny fanovana rafitra tsy adiny malagasy samy malagasy ndao tsika ady atao anatiny fa ny fanovana rafitra de ady tsika amin'ny any ivelany fantatrao ny tiako tenenina amin'izany ka raha iteny ny tanora hoe loha anao laza lefa realohana ery nefa ny fahavalontsika vaventy be efa mba nisy any Sankarange teo maty efa mba nisy any Lumumba teo maty efa nisy any Amilcar Cabral teo maty efa nisy any Samora Machel teo maty efa nisy any Edouard Modelane teo maty daholo reo olona rehetrarehetra reo no ny amin'ny naïveté-tsika hoe anova rafitra tsika de andao ny dernière carte za tsy mahay carte fa ianao mahay signification zany dernière carte no ndeha avoaka aloha ina ny afaratsika eto ianao zany le dernier carte anjaranao manontany zany ka raha ohatra ka mahita vahaolana nareo de verina anao révision anao CPE za fa zay nisy rony RCR tsy ngy olona nianatra tsy mirerera miteny anao zany fa nomany izay tondra firenena tadiavanareo vahaolana de aza manantona mihitsy mpitondra fanjakana izay fiteninao zay ndray manahirana ny olona zay malagasy tabatambazina izy satria ny olona manompanay daholo any amin'ny Facebook hoe ianao koa te ho tambatambazina koa non zay tondra le izy nandeha zay nitety na 90 taona nandeha nitety aty Madagasikara ty tambatambazina ahoana moa zany toky sanareo naniraka anay nisy ariarinareo nga nandeha nitetezana Madagasikara fa ny RCR niezaka hoe ndao ho tetezina Madagasikara nandray andraikitra zay ka rehefa mba hitanay le vahaolana de raha miteny zay hoe ty le vahaolana de avy nareo ana vidividy anay vola hoe izy zany fa mahavidinay vola io de ndao ampiasainay de anaiky zany zay
zay nge mba mieritreritra le fiarahamonina ndao votan'le fiarahamonina dia me daholo ny olona rehetrarehetra rehefa miteza hoe tsy miva io fa nga mo andro any zay nytena zany hoe tsy miva io dia ianao ve dia mieritreritra fa république batara io batara aza vao le tiana tongavana constitution eto ambany devise miova batara nge filotsona zany fangaro vora koa daholo zany hoe transition ve zany io sa inona na raha zareo nge tsy afaka midéfinir zany transition nefa constitution io ihany misy olo-mavambahoaka mbola manolotra ny sy olo-mavambahoaka mbola manolotra ny prime ministre dia ahoana ny apeteny zany izay nge raha novaravitra dia mandrava zavatra be deabe fa manino ny fanjakana io ny amatra mbola idirantsika ihany zay hoe inona le tokony atao sy le vahaolana avy aminareo RCR rehefa fa misy kosa ngendry matolazaraza version zavatra maika ny aly iny le fitondrana teo dia tokony misy mpitondra zany aloha eo mba ialana am'le hoe anary sisa dia napetraka io ny prime ministre andeha anangana gouvernemanta za tsy mandahany zany fa mpitondrany io ma ahoana moa ny inonao toky fa misy mpitondra eo vatapapetraka dia reny zay da tonga avy any dia asiana brao tia ny ase diomata dia tonga brao reto ny association avy any amin'ny région dia asiana brao omena brao daholo le olona nytolona teny akianja izay ve le zavatra ataontsika efa atao inona zany le olona mena brao reo fa nga zany ny administration nge mipiasa mpanjakana efa eo miandro hoe inona ny baiko manaraka tokony tsy misy gouvernemanta zany fa tokony le miaramilo ihany azo atao ny mametraka gouvernemanta fa gouvernemanta nova rafitra mandrava ny rafitra ray manontolo io a dia mametraka zay nametraka ny hoe gouvernement de préparation na régime préparatoire atongavana amina constitution 5e république dia mbola miantso concertation nationale le gouvernement io sady mama problème social ka sao dia mba hanao an'izay keo zany ery zareo sady mazay no afaka miantso concertation nationale raha ohatra ka miady lasa juge parti le miaramila nataony miaramila dia hoe hiaro an'reto tanora reto izahay ny zavatra tokony natao miaramila zany dia tsy naka fanjakana izy fa lasa tsy justifie le fiarovana nataony fa nientiny le tolon'ny tanora nazahoana fanjakana donc tsy justifie nge zany ny sortie de crise rehetra teto Madagasikara hatramin'ny 72 ny 91 ny 2002 ny 2009 ny fomba namahana azy hatramin'izay dia nanao convention politique fantatritsika tsara zany ny Maputo ny Dakar ny panorama sy ny rehetrarehetra aminao zany mety mbola mitombony ve zany amin'izao famahana zao olana zao efa niteneninay zay hoe tsy maintsy eny ambony latabatra ny hafarany io taloha kely na ny sorana ny Flora Joel mety mahatsiaro an'izany anga mandretrarehetra dia tia hezitra ny olona nyteny tamin'ny RCR hoe nenareo teoriny betsaka raha ilatsaka moa zany zao mpitondra teo aloha ndray hoe ny amin'ny 13 mai rapitso andraraka lacrymogène indray ve nitafika satria tsy miva le problème tsy mivangy le problème misy zany tsy maintsy eny ambony latabatra io fa ny zavatra le latabatra resahanay tsy convention politique fotsiny fa iny le nitenenina hoe fiarahamonina politique trekare nga efanao ny convention économique nga hatramin'izay le toekareny mbola tsy ampelatanatsika mbola mila dinihina indray mandeha hoe atao ny base toliary ohatra ao anatin'izany loi de finance hoe ahoana ny budget provincial raha tsy tafaverina zay budget provincial zay satria zay le décentralisation tadiavinay mba considérena daholo era Madagasikara zay le vahaolana hoentina zay vao mandeha raha ohatra moa mety any amin'ny faritra zay ataoko tsika hoa mba tena lazao amin'ny ataoko hoe amin'ny atsipriana dia fofi ara Andriamatoa Lazara Verson inona zany raha aminao sy ny RCR le kisarisary tokony misy amin'izao tsika miteny zao mba ahafahana manao an'izay fanovandravitra resahanareo zay raha le fanovandravitra ny tadiavinao dia ny dingana atao voalohany dia fametrahana institution na assemblée constituante ravana zany aristo démocratique azafaiko le terme ny RCR zay aristo démocratique zay tany amin'ny fampanjakatsika teo aloha raha ny tokony hoe zany mpanjaka no mitondra tamin'izany dia rehefa lasa dala le mpanjaka lasa miala monarchie dia nivadika tiranie nanomboka teo dia nahita hevitra ny olona tsy mety sy olona olo tokana no mitondra dia niditra tsika tao niditra izao tontolo zao tamin'ny aristokrasia zany hoe misy olombitsy elita mitondra ny eto io tamin'ny voalohany fa nivadika dia oligarchie dia lasa olombitsy no mifehan'le arena dia zay ny idée originale nivoan'ny démocratie hoe aleo amin'izay ny vahoaka no mitondra gouvernement du peuple par le peuple
pour le peuple dia ny problème atsika ary ny angeta monarchie mpanjaka dia miditra teo anelanelany teo mpanjana tany tsy nandalo aristocratie tsika dia tonga mpanjana tany dia mibasculer antsika nakany ny démocratie manimanina nefa isika tato amin'ny démocratie fa tsy eketsika ny démocratie fa te hiverina ry amin'ny monarchie tsika na mandalo aristocratie le fisainana mihitsy zany problème io zany hoe raha mifidy président fokotany ianao démocratique élu démocratiquement élu président fokotany dia tsy ekeny ny fiarahamonina président fokotany fa aleny ny considéré ny Tagalamena zany hoe mijery izy le olokeny reo tanàna tsy mety aminazy zany démocratie pure io fa mitady izy aristocratie ny système de contrôle atsika nefa ny parlementa dia par voie démocratique fotsiny nefa ny mentalité tsika te hiverina aristocratique zany hoe rehefa manangana système de contrôle zany tsika dia tsy maintsy mixena ireo méthode anankiroa reo système ny olona voafidy sy le Tangalamena le olom-boafidy na le Tangalamena validena amina fifidianana zany hoe aristo démocratique amin'izay fotoana zay système de contrôle atsika manana poids eo anatrehan'ny exécutif dia exécutif atsika zany tsy matahotra n'io système de contrôle io fa raha miteny ianao ka misy problème any ambanivohitra any ka mipotra ny ray aman-dreny dia miara mitrerona ny ray aman-dreny na mpiasa mpanjakana ambony ara mifitsaka satria misy an'izay esprit te hiverina makany amin'izay aristocratie zay isika ny afrikanina ray manontolo dia tratran'io dia zay ny danger an'ilay hoe ndao tsika tonga dia bascule makany amina fédéralisme ohatra satria manana tendance ampitondra any amin'ny base hiverina ny monarchie mihitsy azy hoe zandre mpanjaka voafidy eto amin'ny toerana ity dia ny mpitondra afrikanina rehetra natokana ny aventure chaotique de la démocratie ny mpitondra afrikanina rehetra tsy nazaka pouvoir fa ny considéré se considéré zany hoe mieritreritra ny tenany ho mpanjaka zay le problème zany hoe système de contrôle mila apetraka eo zany dia miconsidéré ny valeur morale gasy zay le hoe kolotsaina no ananganana firenena dia valeur morale gasy io ny contrôlena amin'ny mpitondra dia zay no natonga anay nanangana le haut conseil des sages zay atana organe dimy le haut conseil pour la concorde nationale na filankevitra ny firaisankina-pirenena miainga avy any amin'ny base zay zany tokony hatsangana zao assemblée constituante fa tsy misy miala aloha i constitution io dia ny fomba nanganana an'io efa vitanay rédaction efa vitanay daholo ny rehetrarehetra ka raha ohatra ka hiditra amin'izay dia tsy maintsy mandrava ny rehetrarehetra bon ray fotsiny zay amin'ny analyse psychologie sociale nataon'ny RCR hoe rafitra tahaka ny ahoana no ahafahana mifeny mpitondra eto Madagasikara satria mpitondra atsika tsy voafeny lalàna mihitsiny reo député reo tsy atahorana tsisy valeur any aminazy azy député io satria voie démocratique pure io fa raha ohatra tsika zany ka rehefa misy conflit eto ary raha misy ray fotsiny migadra dia mipotrany avy any amin'ny faritra hoe zanakay azo atao an'izao raha tsika mihitsy zay dia miala le lalàna dia tsisy dikany le lalàna ary reo ray aman-dreny milaza fa ray aman-dreny reo zany no composena amina voie démocratique ao anatina institution anankiray zay le analyse dia amin'izay fotoana zay tsika mahita système de contrôle atahora mpitondra sady considéré ny vahoaka amin'le voie démocratique somary sarotsatra manazava lizy teny mantsy ianao zao hoe théorie be ndray zany laza dia nefany tsy maintsy analyse ohatra zay tsika vo afaka mamaha olana fa tsy hoe andao tsika anangana dia député tamin'ny hatramin'izay ihany dia configuration ny député ihany dia voie démocratique pure nidirana eo fangary olona reo nga considéré ny fiarahamonina dia système de contrôle zany mafy daholo amin'izay système de contrôle rehetra satria système judiciaire monsieur référé amin'ny système de contrôle zany hoe reto mpitsara reto zany dia mijery mpanao lalàna ny mpanao lalàna nefa tsisy valeur ianao ve mbola mahita hoe atokisan'olona ny député mazava-be zay no izany tsisy valeur amin'ny mpitsara ny député ka raha ohatra ka manao intervention reto ny manao corruption zany ny olona rehetrarehetra dia matahotra reto mpitsara reto dia matahotra ny aina izy dia tsy mana fahefana tsy mitokana ny pouvoir judiciaire eto amintsika dia satria le pouvoir judiciaire mbola miconsidéré an'le hoe misy ray aman-dreny ara-drazana etsy an-daniny ka rehefa miteny ray aman-dreny ara-drazana tsisy ilana an'io lalàna io anie nisy olona zao nitondra kisoa atao anatina tramobe tany amin'ny faritra Tsimotsinana
ny arana natrika teo ny olona rehetrarehetra na ny député na mpitsara sy rehetrarehetra hoe io a fa anatin'ny fitsaram-bahoaka le olona dia maty isy afaka anao poursuite hoe zany olona zany na rana tany fitsarana tsisy satria ny culture eo ambony ao le fantaniko teo averiko a le hoe inona zany ny zavatra tokony atao zao hoe ametrahana zay fandrasaigny le andrasan'ny olona hoe ahoana no atao a dia iza ny manao azy miverina tamin'le fanontaniana le situation théologique zany problème zany dia hoe miveritsika fa Andriamanitra Rajoelina ny problème teo a dia mba nitodika antsika nakany amin'ny tafika hoe mba raiso le andraikitrareo a mba harovo le tolona ny tafika nge tsy mpanao politika fa mandrava fotsiny an'le erisetrany ataony dia miandry izy tahaka nataontsika tamin'ny 91 hoe izy anareo le mahana vahaolana ary dia avoa le vahaolana zay nge natapakookatsika tamin'ny 91 ny olana zany a rehefa nahita le zaza anankiroa ny ady ny tafika dia inona nataony ny anankiray ty zany nalaina ny mofony dia nitomany ty dia inona nataony tafika nanielanelana teo izy dia izy nakan'le mofo mety zany aminao question de principe nge zany mampiavana ve ny ilazana tafika amin'izany dia maty le image ny tafika ray manontolo dia amin'izay fotoana zay isy frustration zany a eo anivon'ny tafika satria mbola misy manana zay principe zay ao anatin'ny tafika inona zany le tokony ataon'le tafika izy amin'izao valinao nge zany efa mazava amin'ny rehetrarehetra zany io na le vahaolana atongavana ny fandroandrafitra anao ve ny tafika sa tsy anao raha tsy anao izy dia mazava be fa reto ankizy anankiroa izy nangalana mofo reto indray hitodika any amin'ny tafika hitodika nampiavana zaza anankiroa ianao satria niady mofo reo dia nalainao indray le mofo inona ny réaction le zaza anankiroa andiakan'le mofo any aminao akan'le mofo any aminao izy fa inona zany tokony atao le tokony ataon'ny tafika mihitsy raha nieritretra ao zany tsy tokony nandray an'io fahefana io tsy tokony misy zany io filohan'ny inona tsy tokony mandray an'io zany tafika ka lasa juge parti ngy izy mba niaro izy zany mba image ny tafika malagasy hoe niaro an'iretsy tanora rehetra izy victime tazominy hatramin'ny farany ve zay zao le tanora ary vokipily nanolotra prime ministre nge ny tanora efa voatitra zareo a le document hoe zay nanolotra anao zay avoniona tamin'ny tanora apahany hoe nianaranao nge nalefana ihany nianaranao nalefana ihany dia mazava be moa fa tsy niantso anany mpitondra fanjakana d'ailleurs tsy amin'ny alalany zavatra oatra zany no amana an'io fa raha izany voaten'ny prime ministre zavatra lalana hafa mihitsy ny eritreretinay fa ny mpanao politika moa efa mahazatra atsika hoe io a samy miteny daholo izy rehetra anova rafitra dia no ai atao zany le fanovany rafitra le tanora nitaky an'le izy mpanao politika nanao relais hoe anova rafitra rehefa azony zareo le fahefana le mpanao politika amin'izay manome calmant rehetrarehetra hoe efa io le izy a manaraka lalam-panorenana tsika fa efa ekenzo tontolo zao izy efa le lalam-panorenana mihitsy le lalam-panorenana nefa nidomina hoe rafitra pratika daholo nge zany le mpanao politika dia laza raha zavy arso no mianao tsina zany hoe mampifilafila za zany le diso iza manazava amin'ny zavatra oatra zany hoe tokony mandeha amina principe ny fitantanana firenena ka hoe taritolona laza raha zavy arson nanana principe zay hoe alefaso fa tolona anareo madiodio io fa raha mivadika politika io a ka mandeha any amin'ny tokony misy satria mbola voafazy angy iny natonga nanazava hoe miditra fazy teo nge tsika zao e satria mbola mivadika problème géopolitika io miady eto nge zao tontolo zao ary raha miady eto zao tontolo zao samy miady ny intérêtny fa ny malagasy le olona miady ny intérêtny misy ny tiano atao sorona hoe ndao anao ny atao sorona voalohany rehefa miady nge toky tsy nivato lehibe ny atsipy aloha tsy niary madeky nivato kely ny alefa aloha na akizy kely ary dia malala an'izany ka sao dia hoy ny teny français hoe sao dia hoe seul moment où jamais kosa zao mba tena hoe mba tena andrasan'olona nge hoe tena mba io zany lazarazavy zao nge mbola tsy niamboadidy hatramin'izao ary izy ianao hoe mbola tsy tavavoaka le fanovandrafitra eritreretinao roviana zany zay nge moa mipetraka fotsiny mahatonga raha olona reo resy lahatra dia misy effort ataony ihany ambadika any hoe ty le fanovandrafitra takiny fa heverinao matory moa zany zay mandresy lahatra andreo karazan'olona reo zay hoe ty le fanovandrafitra takina rehefa hitaky any nareo amaha problème tsika zao ny karaman'ny mpiasa-panjakana ny grille indiciaire sy ny rehetrarehetra zany fitena voavoany loi de finance izy zany izy ianao nga afaka manovana iny loi de finance zay hiditra amin'ny session parlementaire zao io nga misy budget provincial
za mety tsy verena sur table be zany discussion ngezabe zany dia izay ve dia ndeha andoto tena hoe itsofoko ao za ve moa tsy mba mahafinaritra ana mahazo garde corps sy mba mahazo trano petrahana sy nrehetrarehetra raha itsofoko ao zany raha ohatra ka izay ny mahafinaritra ny olona fa atao inona zany varena nge le hoaniko na prime ministre za tsy miova zany no vavoniko sady tsy mialehibe kina ny antaniko andro ao raha ohatra ka tsy hanova zavatra mbola tazominay ny idéana ka tsy mampifilafila re zay tompoko fa ny omany izahay dia mahafantatra zay mbola tsy mety eo fa raha ohatra ka ny etaeta mivoaka malagasy efa tafita ty aminay ka za nge teo amin'ny toerana io za nge mba nandalo tanora za nge nilatsaka teo amin'ny dalambe dia nyvonoana fa tsy maty za ve moa azavaina mbesa maro nydetain'izany nitaritaritina ohatra ny alika teo analakely dia efa mba nakalesona zany hoe miverina faharoa zany ny zavatra fantatro dia hoe efa misy olona miomana amono ana any dia disonao ve zay raha mitandrina ny membre de bureau ko nge no mametraka manao ny analyse hoe mety ve ilatsahany laza eny dia raha manaraka ny hevitra mibesiny maro ato anatin'ny ekipa zany dia zany diso misy évaluation atao nge iza zany na hoe inona le tena sakana zany mbola tsy am'izao fotoana zao tsy afahantsika miroso am'izay fanifandrafitra resahana mbola mifatotra ngetsika atoky voafatotra iza voafatotra tsika voafatotra rafitra voafatotra système atsika ary tsy eto Madagasikara ihany ozy fa zao tontolo zao dia mahita intérêt amin'ity Madagasikara ty mahafinaritra ana amin'le génération Z dia zareo mitroatra hoe inona ny aveniranay ary za anisan'ny conscientiser zany anie hoe tsy ho tompony ty tany ty tsika afaka fotoana vitsy fa efa haiko tsenjeo hoe lafo daholo ny zavatra ny arem-pirenena rehetrarehetra manala an'izany anie tsy azontsika hoentina mifo ka rehefa tsy metimety aminao le stratégie dia laza ny diso ny gasy ma tsy mandeha amin'ny fo fa tsy mandeha amin'ny saina hoe analyser tsara aloha le zavatra atao nandeha tamin'ny fo ngentsika teo zao mora fotsiny nge nanodinan'olona le tolole tsy lo mba misaina amizay vohodina zany io tololo io raha zany ka fa nga ny tolona rehetra teo zay nanao fanambarana fa nivany rafitra inona zany zao mba mianankiray anova rafitra inona le niova ny anaran'ny présidence zao présidence de la refondation efa mba eo kosa nge le hoe vonanao zany hoe le fondation ambany no tsindrina ny définition de fondation le fondation nge verenana angadiny sa mpianatra ty amin'ny frantsay ana mety tsy mahay fa rehefa misy reo alohany ka verbe teo dia miverina manao an'iny zay midika reo formule ena zany dia diso le formule averina le formule dia ny refondation zany averina le fondation inona ny fondation inona ny loi fondamentale constitution averina nge zany constitution le constitution teo ihany ny tondrana io misy ny olona miteny hoe voafiry andro zay fa leo kosa izy asa aloha mbola tsy fantatrao nge zay zavatra ho ataon'le fitondrana eo sy ireo mpitondra reo mahazo manantenina reo fa zay tsy miorina amin'ny fanantenana tsy zay le RCR reo zany tsy manantena ininina amin'io fanjakana raha principe firy efa vohitsaka ao anatin'ny 2 semaines tiana ny antenainao tonga dia azonao nge zany raha fitsainan'le olona raha fitsaina mpitondra le structure de pensée an'le olona mihitsiny no fantatra zany hoe aveto izy dia makety aveto izy dia makety efa fantatrao nge zany hoe aiza raha-pitsaka mety ny zava-misy ko andria mantolaza razaverson hoe raisin'le olona izy zany manana an'izay finiavana nova rafitra zay raisiny misy aloha le fanjakana dia ao izy manovale rafitra fa ianareo mampine zao mitazany ty ivelany ty ivelany fotsiny mijery dia manakina dia fa izy kosa sao dia mba hoe voaka malagasy ane mametraka anay eo nangataka ane voaka malagasy ndao nova rafitra fa ry zareo tsy nanaiky misy olona nanolotra anay nge hitondrana io fa ry zareo tsy manaiky kina nataonao eko zareo nge manana basy zay nge nantsy ala tsisy aty aposy kina nataonao iady amin'olo manana basy zay nge nilana zareo mba niady tamin'ny fitondrana teo aloha zay tsisy basy fa mijaly firy maty teto na ray mba ataontsika hoe ray andro azy nanaovana deux national tamin'ireny faty be dehibe reny firy maty tany dego lazaina fa mpiana mpandroba nefa mpianatra olona nahazo bourse futur boursier-ny zay tsy na mamatsy vola ho ana mpianatra dia hitanay ao anaty liste hoe ay ty ny futur bénéficiaire amin'ny bourse RCR amin'ny vague 3 maty reny olona reny teto tanare firy maty mba nanokana ray andro ve tsika pour leur mémoire hoe daotsika mba
fa inona ataotsika fety nandia dia verina fa falo ny fianakavian'ireo olona rehetrarehetra reo hoe nandia teo amin'ny trézimentsika hoe ndao ifety fa vita ny tolona dia le tolona zany eo ihany na lampandrenana eo daholo ny institution rehetra ny prime ministre fotsiny niova dia président rajoelina laka makasisiny any zay le tolona mahazo manantena nareo ka mahazo manantena nareo fa ny analizinay mipetraka mazava be hoe tsisy ny nantenaitsika amin'izy ty loi de finance ny domina voalohany raha nova rafitra ka sao mba anao an'izay kosa izy amin'ny fomba hoana zay le ndresahako teo le fanontaniana napetrako mba le mandray an'le fahefana mihitsy aloha dia ao no manova an'le rafitra député netreto nanova loi de finance avec leur carburant de 20 millions ariary sénateur any misy mandraika carburant na 50 millions ariary par mois 50 millions ariary ny karaha mampampianatra 50 000 ariary firy fois zany 1000 fois zany discussion zany nge tianay ho atao ambony latabatra dia tsika ve maheno an'izany conscience atsika dia mandry ny saitsika hoe mety zany dia ireo député reny antenaitsika novan'izany ny règlement intérieur ny zareo e zareo manao azy izy ny namoaka an'izany lalàna zany izy mamaritra ny avantageny izy mamaritra hoe na tsy mivory ary zay dia tsy maninona zay ve le rafitra tianao apetraka eto dia ireo député reo zany ny antenainao fa andova rafitra nefa izy mahazo 4 millions d'ariary par mois mahazo manotena ka dia mahazo manovy dia za ihany disoy fa raha mahita vahaolana nareo ty le mamparary anao toky dia mitadiava olona hafa zay nge tsy mieritreritra ny hoe tsy mety zay nkeny io tadiava raha mahita zay eto foana ka fa ninona moa zay ny diteny avoaka malagasy hoe tsy maintsy zay vahaolana non vahaolana no menay hoe io ny lalana tokony andehanana miaramila ve izy tsy ahana renseignement hoe arinitra no lasa dia ndao atonina izy aiza le RCR dia atsona amin'ny brown atra simple kely nge zany comme dire bonjour dia suffit d'intercepter un appel dia vita arinitra no lasa Andriamatoa Lazara Ferson tena teneninao foana ianao ve sanao miandry atonina foana fa tsy mboe ity mba mitondra ny hevitra be be ny olona makao mikapisa taony mba mety mitondra hevitra nareo mandiso tantara miandry atonina ve zay dia tonga ny sambava le mpitondra ka le mpitondra io zany mba misy mpitondra dia fa izy tokony mpitondra fa tsy ny vahoaka zay nge nanantona vahoaka tonga tany sambava zay tany tala zay tany voemara zay tany andapa zay tany degoa zay tany ambiribe tany tsy tany ambanja tany port berger tany mapokony tany mahajanga tany farafangana tany manakara tany toliary tany ty fianaratsoa sy era madagasikara tany fatribongolava manantona ve zany filaza zany aminareo sa maninona dia resy lahatra le olona dia le olona amizay no tokony mandray ny fanapa-kevitra fa manantona ve ny filazana zany samy avonavina autain ve ny filazanareo an'izany hoe midina terrain mandresy lahatra le olona le vocabulaire fa sao dia mba tsy azoko le vocabulaire envers ny vahoaka ianao fa le vahoaka ngeny tiako patron ka le vahoaka ngeny tiako ametraka anahy fa tsy resa apetraky ny vahoaka amin'ny fomba hoana moa ianao efa nitaky nge zareo fa tsy niraharaha ino retsy disany diso ahoana raha tsona ministre indray ianao zao fa le prime ministre ka zareo ary tsy mihena an'le vahoakako atao ina olona tsy mihena vahoaka dia ahoana raha tsotra ministre ho ianao le vahoaka ary hoa tsy henony dia ahoana no fako mihaino anazy za nge mijery le vahoaka mivianany vahoaka ho tononoko anao daholo anaran'olona nandray anay isaky ro province reo sy district 4 sy 20 hatrany amin'ny 10 ny tetezinay teto ilazy anao fa autain zay ilazy anao fa miavonavina miandry atonina nefa zay ary matory amin'ny tany nitety amin'ny Madagasikara manantona le vahoaka itira olona le vahaolana mba mandiny antsika rehefa amin'ny tena miandry atonina ve filazan'izany izany tsy nahita ny fivezivezenay nitety amin'ny Madagasikara sa hoe rehefa tsy manantona mpitondra dia miavonavina le mpitondra no miavonavina tsy mihaino feon'ny vahoaka azavadika reo le resaka samy resy lahatra ny rehetra hoe mila fanovan-drafitra tsika zay no nitavatabaina sy nyresahana teny akanja fa zaho anatiny fa le fomba atongavana am'le izy mihitsy mba miakara plateau lasa le fomba atongavana am'le izy mihitsy no tena tsy azon'ny olona zany hoe zay mahatonga ny olona mametraka fanontaniana be dia be ahoana ry io Lazara Ferson io théorie fotsiny nandalo deuxième république tsika dia niproposena fanagasiana tamin'izany andro zany malgasisation ny anarana fa tsy malgasisation natao teto fa traduction en malgasy
dia diso le izy mikopien''le mpanao politika fotsiny le hevitra tsara satria iny nandresy lahatra amin'ny vahoaka dia nikopien iny dia nampiarina izay ve nytitsoka averina satria fa fantatrika fa mangala tahaka fotsiny le mpanao politika nijapy le fanovandrafitra daholo izy rehetra dia zareo zany netondra azy zay ve tianao mba apetraka aminao le fanontaniana satria ianao resy lahatra ozy ianao mba valio toizy le fanazavana ka le izy a ny antony a mahatongana sarotiny ihany koa ao anatin'le izy dia mba nandany rondoa izay averinao moramora moa tety Madagasikara teto ao anatin'ny 12 taona dia hoe io le izy dia ampiarinareo zareo nge tsy ampiatra an'io fa ianao ataony fitaovana fotsiny izy nge mentalitétsika andraso aloha efa mba nandalo andrana ve aloha io ifanovandrafitra malagasy nga misy firena malagasy ro koatra nety moa efa mba nandalo andrana hoe mba efficace kolotsaina malagasy ny bazin'io sanao mety agasy any ivelany ray dia any nangana firenena hafa ka izy nanandramana an'io kolotsaina ny fantatra fotsiny dia ny firenena miorina amin'ny kolotsainy dia dafa voaka mandehana makany Japon mandehana makany Vietnam mandehana makany Finlande mandehana makany firenena lehibe rehetra kolotsainy nazo ny batainy entiny mampandroso ka ahoana nitsika ntsihety sa tianao andramana eto ny kolotsaina amerikana dia rehefa mety izy zay vao mety izy na ny antsika andramana any Amerika nga mety zany tsisy fanandramana azo ataony zany fa théorie mametraka hoe rehefa kolotsaina no atao base de développement dia mandroso le firenena efa nyakoatra tetiny ianao tamin'izany be dia be ny kolotsaintsika no nakipily fa ao anatin'ny fanovandravitra dia ny famerenana ny kolotsaina ao anaty fanabeazana dia tsy manaiky an'izany be tsika hoe tsy tokony tov zany programme CEPE maniara Madagasikara fa tokony samy manany azy satria kolotsaina tokony vohizina na anatin'ny CEPE amin'le CPE alainao amin'ny herintaona io amin'le CEPE alaiko raha ohatra ka mivaly olona maherihery le teny a fa tia mba ampitodika sainy malagasy koa nge zay isika ve zany dia naifa mandraka androany dia nitolona teo tsika dia matiny namantsika mbola misy tapatongotra any raha mba misy afaka mamena any contact an'iny tovolahy zao tovavy tapatongotra iny mba tetsidika anazy misy nalefantsabona lareny eo mihitsy ary disola tapatongotra teo dia avy eo tsika miara-manaiky fotsiny io zany ny eo neo fanovandravitra notakina misy teny fiteninareo erisery zay tsika hoe conscience collective mosa inona le efa hita ve zay amin'izao efa tsapanareo amin'ny voaka malagasy zavatra tsapa aloha dia mifongo gasy fa le fifoazana ve mandeha makany le fanovandravitra raha va tsy makany io fa japian'olona ndray io ka tao copie-coller fotsiny le fanovandravitra entinay mampamangatra aloha ny 10 taona zay ve nytitsika ary raha tena tianareo le fanovandravitra satria nareo resy lahatra za ve ny tokony atao sorona voalohany za ve ny tokony vonoana voalohany mba responsable koa nge tsika rehetrarehetra fa nisy esaiky be dia be nge ireo firenena rehetra teo alohantsika natongavana amin'izany dia tsy mba haka initiative ve hosaroty mambara ny RCR hoe ity misy idée originale ahafahana manavitra Madagasikara sarotiny nge ny RCR amiko za nga avela zareo manderery akory efa tsy libra tsony nge za sarotiny zareo ka ny olona tsy mahafantatra le fanovandravitra reny hoe andao atony président dia tonga dia alay fasy fotsiny rangahy dia zay dia nefa tirery de lita ray fotsiny dia mahafaty anahy vitatreo nge fanovandravitra ray zany mba miangavy anareo le ataoko mba hicomprendre zavatra oatra zany fa tsy voatery ho tenenina eto daholo nge ny ao andohanay fa rehefa mba resy lahatra fotsiny nareo fanovandravitra dia voizy le izy fa makany io ono tsy maintsy anareo RCR ve no mitondra le fanovandravitra fa tsy afaka mba omenareo io zao fitondrana amin'izao dia ty le mba heritreritra raha manana 12 taona anao afahana micomprendre le izy satria zay no recherche vitanay tsy problème zany ke tonga dia ampianarinay anao mandritra ny 12 taona dia mianatra eo tsika hoe zao ny fomba novanana le rafitra fa nga mambara RCR rehetra nga afaka mahafantatra an'izany fanovandravitra zany raha niditra ray taona moaly izy ahoana moa ny impossible zany izay rehetra tany aloha tany eny mahafantatra ny hoe zao dia mikisaketo ka le mambara RCR rehetra ary mbola tsy micomprendre l'izy fa mbola be dia be mametsiny koa anatin'ny réaction'ny brown RCR atao akory tsy mampaninona nge zany fa zay fotsiny mba mitarika an'le izy ka raha vonony ianao misy parti politique zany hoe ndao ary azava eo anay le fanovandravitra dia ndao dia rehefa voazava aminareo le izy atsaiko efa taona 5 taona tsika manazava l'izy eo
dia afaka entin zareo le mandry zay voaka malagasy ko ataontsika koa izany hoe Lazare Affaire zao zany mialatsiny ataoko entre guillemets président de la république zay vao mety tanteraka fanivandravitra raha zany zahatra resahanao zany ny homana zay toka rehefa matezitra ny olona zay fa hoe otain zany miavinavina taokory dana maka olona tsy ny homana eto fotsiny ngetsika dia andrasatsika indray ny taona manaraka dia mangalandreo olona tsy ny homana tsy nisy mpanao politika nitondra teto président Rajoelina tsy politicien président régional Mampianina tsy politicien président Javelbera tsy politicien ny président Ravalmana tsy politicien fa efa eo vao manangana parti politique zay nge mbola mifamolaka hoe mifamaly miady mifampitaiza dia miezaka mifola ao anatin'ny RCR dia efa mizatra zany valeur démocratique zany zay ao anatiny ianao nge raha vao mahazo fahefana rapizy dia mibotsina rehefa tsy zatra valeur démocratique ao anatina parti tazaina ny olona hitondra ka za zao raha opainareo satria misy opa be deaibe mandeha any tsy manina ntsona nge zay fa zatra opa aza akoatrany masianaka anao efa lio mahitsy rehefa président république zany Lazare Affaire sao vao tanteraka io fanivandravitra io mety ho fatara-pesonga za toke ny mamray RCR hafa manao iny io sa nge tsy Andriamanitra raha maty arapisy dia zay vidy atao condition sine qua non na hoe tsy maintsy za raha mbola velona arapisy dia za zany raha maty arapisy dia maty ako afaka mitondraka ianao raha ohatra ka afaka miofana amin'ny RCR dia ina le zavatra ho atao ny fanontaniako tsy mariverina kely ary aloha am'le situation misy am'izao zany raha nieritreritra zao ve tokony ravaina zany no assemblée nationale io tokony ravaina daholo reo institution rehetrarehetra io tokony terme refondation dikan'izay miala ny fondation égale la constitution égale la république ray manontolo miala daholo ny institution rehetra zay natonga nanamaly anao tamin'ny fandaran'ny onatsika farany nanontany ianao hoe miala ve président Rajoelina dina valtemiko tsy izy re aloha zany dia tezitra indray ny rehetrarehetra hoe miaro président Rajoelina indray laza mbola mafisiko zay teny zay andro fa tsy izy rery le problème io nge izy io miprofo afaka zao izy tena ino tsika mandeha ny jiro c'est tout un système ka raha fa mbola tsy hanaraka zay raisonnement zay tsika hoe manao analyse aloha fa à partir n'analyse maromaro misy paramètre be deaibe vao niteny zay hoe tsy miva io nampandrofina fotsiny hita amin'ny fotoana nanendrena PM dia heverin'olona fa alahelo seza hoe tsy nahazo seza hony dia zay natonga ny hoe tsy miva io fifandraisany raisam-pirenena ny resahako manaraka ty efa tonga eto zao ny SADC ho avy eto zao ny Union africaine ny ambassadeur sasatsasany tonga etery amin'ny fianiana ny filohan'ny fanavaozana ny république ny ambassade russiane efa tonga ny resaka tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny république ahoana mety fahitanao an'izay manaika an'izao ve zany le firenena vahiny zay mana-pirofo ny malagasy ihany ny afaka mama problème gasy ny vazaha zany dia manaraka zay ataonao eo izy koa nge mihinan-kanina eto dia mitady vola eto ary mahazo tombony eto zany hoe mitady intérêt koa izy raha milamina ny eto ka io fa milamina zany hoe zareo ndao ekena zany hoe fa milamina zay mety aminy zany mety aminazy io zay teny ko anao hoe tsy ny malagasy samy malagasy iny fa valony fanivandravitra azondrehetra ngamba zay tiako tenenina zay ahoana nefa no le tena zahatra tianareo RCR foana zany no tena tsindriko mafy ao anatin'le izy satria zay ho le manahirana an'le olona hoe inona mihitsy le atao maika fantinao tenena moa zany hoe sarababe-mbaoka ray manontolo dia ho azavaina hoe ity le fanivandravitra dia alain'iretsy mpanao politika retsy le izy dia pratikeny am'zay anao ataony zay ampiasana vola ho maximum azahoana fahefana dia hoenta le izy rapetsa nefa le zavatra tsy azony zay le tisika ho atao efa mba manaiky fotsiny ianao hoe miverina aloha budget provincial minimum zay loi de finance zany maty raha zany constitution minimum aloha zay mandeha décentralisation minimum zay tsy maintsy atao izy manao azy le mpitondra am'izao reo non isika ao anatin'ny fanivandravitra zay nanangana atsika institution balise assemblée constituante araky le terme nampiasaiko teo aristo démocratique ao anatin'ny fanivandravitra zay tsika vao miditra ny détail hoe ahoana ny mahana problème ny éducation
éducation zay tsy mety miverina amin'ny culture mivatra amin'ny programme mpampianarana zay ve ho azavaina meno adevira na zavajany anaty plateau maika ange zao hoe délestage tsy fampindrano mila mpitondra mamaha zany olona zany fa tsy mbola iandrany zany procédure théorie rehefa mpitondra mahainy eo a ka mafoe finance publique zay no natonga anany tena tsy maintsy olona avy any amin'ny secteur publique na tokony prime ministre eo dia farafaratsiny izy misadressé any amin'ny finance publique aloha ahoana ny sinony distribution marindrano ao anatin'ny finance publique zany hoe tsy injaray ny vola io fa tsy hoe 50 millions d'ariary carburan'olona ray par mois ianao dia mahita zany normal avitan'izany ve prime ministre ngazany azo ovaina amin'ny alalan'ny vavandray mandeha ina ny avantagenareo mandrava mihitsy nanao vao mety zany raha olona reo nga moramora ny anikeneny zany hoe zatra mandray 50 millions d'ariary izy dia vetivety izy omenao 5 millions d'ariary ka moramora zany mila consensus national zany ary averiko ihany fa tsy mba nisy concertation en cours mba anampanatsona farafaratsiny hoe aiza nareo any amin'ny faritany fa zao ny zavatra eritreretina ho atao efa nahita fivorenana zany ianao tsisy valeur daholo zany olona rehetrarehetra any amin'ny faritra io manakarana gouvernemanta kina fa tsy le teo ihany zany zay nge raha novaravitra dia ampianjo andreo olona reo efa miidentifie zay zao eo le ray aman-dreny pisoloky efa misy koa iny eo le ray aman-dreny mpitady vola efa misy koa iny fa miidentifie andreo olokendry any amin'ny faritra reny sarotra be efa mandeha zay processus zay ataonay hoe raha ho avy fotoana novandrafitra dia mba tsy ho tafajabaka indray zay amin'ny olona mamilava ny tanàna any ho solotena hoe zany solotena avy any zany ange processus lavabe ka nany manangana ny filakevitra ambony olokendry fotsiny zay fa rotaona fa afa le problème social hoe jirama fa name vaolana zay ny jiramaka vaolana maika vaolana maika raha mbola te ara-monina amintsika eto vahiny dia miverana latabatra boribory miaraka amin'ny vahiny tsika anazy tsina ny groupe rehetrarehetra ka zareo te ara-monina amintsika dia atao fifanaraha eoana ny mfana amin'ny débloqué an'io aloha urgence io ino moa maharatsy an'izany mana capacité an'izany hoe mpitondra ary raha mana capacité an'izany izy aritra firy volana ny dette publique hiakatra satria tsy maintsy hitroso amin'ireo vahiny ireo zany ianao raha zay ny lalana andehananao dia ahoana nazahoana confiance raha ohatra ka le principe rehetra efa vohitsaka hoe hitan'olona ianao fa mantsika lampanondrenana sady atoky ianao ve mpamatsy vola raha androany ianao milaza fa minino amin'ny lalampanondrenana raha pitso ianao fa mampiantso mpitondra fivavahana indray hoe ndao rasina ny devoly nefa lalampanondrenana laika dia atoky ianao n'olona mijery minimum ohatra zany angeny fa za rehefa manao zavatra manahoana fomba fisainany laza ka raha asiny fonombobo fotsiny eo amin'ny lalana lalovanao ka tsy miondrika ianao makariny dia ozy mba za hoe tsy izy io minimum mana détail ohatra n'izany ny contrôleny hoe manahoana ny toetran'ity olona anankiray ity mitondra zay ny afantarana hoe atafavoaka zavatra na tsy atafavoaka zavatra no izany efa hita amin'ny bailleur de fonds daholo io ka na io colonel général mandeha miakatra plateau araka ny teneniko teo efa hitany rehetra hoe sinana instabilité io tsisy commandement afaka mbola tsy stable zany eto aloha mbola tsy stable io ka sinana instabilité reny tsisy commandement vertical zany ka hiteny aminao hoe dany anao colonel miteny ry nefa tsy misy olona tsy misy mandat mazavy ianao hoe responsable communication ianao anatin'ny tafika ohatra fa avis personnel anao mety hoe prime ministre dia mamaly ianao mety io nga zany azo atao maranantsika azy satria fa lasa be ny fotoana mba omeo projection hoe lazalaza version ohatrohatry ny ahoana indray zany zao ny kisarisary isy projection fa mihoatra le CEP hoe toky tsy miva io mbola tsy miva io hitrakorotana manaraka indray tsika mitodika mivoaka malagasy ianareo tanora génération Z sy mpianatra rehetrarehetra efa nanao zay ho afaka reo ianareo nanao zay ho afaka tsika isika na hitena zany olo tsy teny akanja efa nazavaiko teny antony nydingana manaraka zao dia miverina amin'ireo organisé indray tsika dia miverina indray tsika mitaky fanovandravitra fa raha mbola tsy miova ravitra io na mbola manisa génération 10 indray ianao any aorinany dia mbola etsitsika mbola voazanaka re tompokotsika sa tsy teny hoe voazanaka izy fa mbola tsaratsara kokoa le terme voazanaka fa mbola andevitsika mandevy eto amin'ny tanitsika isika
dia tsy maintsy manambatra hery sika amerenana kolotsaintsika ananganana fanjakana fefa teo amin'ny toeranareo io za marary a ny zavatra mahazo anareo na ny université rehetrarehetrany a ahoana moa ny ahafahanao manao affectation budgétaire tsotsoy teo hoe tonga dia manana problème ny université nefa loi de finance fizy eo anatin'ny programmation manaraka cadrage-ny bailleur de fonds eo sy nazo atonga eo raha tsy malova ravitra dia ndao ndray ary dia tenareo vonina ve ny RCR hiaraka amin'ny tolona rehefa teo zay ka mambara RCR ke teny kianja daholo e teny kianja daholo ny rehetrarehetra hoe ny tolona afaka mameproko amin'izany zay fa tsy hoe rehefa tsy hitanao eo laza dia tsy hanao ninina dia mampifilafila dia mankaleo be le théoria io zao tsika rehefa tsy manaraka théorie io izy io solavo aimindra sokenda ahitsako manaovana ray mandeha indray tsika raha mitodika amin'ny mpitondra fanjakana marina fa mety misy erreur koa vitanareo maha-olombelona zany nge tsy mahadiso ny manao erreur fa mbola azo atao koa ny manarina misy miaramila ao magnanaboan'ny fa tena mpanetrehitra fanovana fa ianareo rehetra mahita fa raha ny fanazavako teo dia any amin'ny lalana tsizy io zavatra io raha tsy hanao forsika miaramila dia ndao samborona ny laza dia ndao vonoina mihitsy fa mandeha brebetsika tahaka natao tamin'ny Patrice Lumumba nge miaramila no andeha nanafika anazy dia nitorahana basy eny ampandehanana eny izy dia voasambotra dia nalona tanaty asidra ny fatiny levina hatramin'ny taolany raha izay moa ny mission zareo atao kory fa mbola andevo isika eto amin'ny tanitsika za tsy miteny hoe andevona izy fa ndao atambatra ny hery dia ndaotsika hiado amin'ny tena fahaleovantenatsika ary hitaky an'ilay fanovandravitra fa izay rery ny lala tokana ahafahantsika miala amin'izao fanandevozana zao tsy voavahan'io fitondrano izany eo embouteillage io fa ngahy voava raha tsy manakisaka an'ireo mponareo tsika miala eto zany mila programme matotra zany mila théorie be zany fa tsy hoe asitsika zandary isaka ny ray metatra dia miva karaha zandara mety tsy voalohantsika indray amin'izay dia akarintsika karaha zandara dia hotezitra indray mpampianatra dia akarintsika ny mpampianatra tezitra indray médecin akarintsika ny médecin dia hotezitra indray ny hafa korotana ray manontolo le système io efa équation à fure variable io lazain'olona fa théorie be moa izy fa zay malaza tsy voava zany io zay fa sary tena nataoko entina hatonga saina ny fiarahamonina raha natezitra anareo moa izy alana tsiny fa za koa mba tetena aminareo fotsiny hoe raha nio moa izahay dia tsy miova amin'ny hevitray zay manakandroany hoe ity ny lalana tokony ale rehefa tsy io ny lalana ale avoaka malagasy ataoana fa zay koa mety reraka dia mba mety maty rehefa inonareo zay tsy miteniteny tsony dia mba reraka zay lany koa ny vatsy zay raha teo tsy mety voavidim-bola dia zay ao aposy kely eo no mba ampiasiana ka atao akory fa lany vatsy zay dia mba mijanona fotsiny zay fa mino zay matoky fa mba hanohana anay koa ny tolona rehetrarehetra dia any amin'ny province ny eto Antananarivo mba hitroatra hoe aiza le fanovandravitra ny takina teny akiantsy dia mba alaivo ny enregistrement rehetra ny mpanao politika rehetra ny teny hoe anovaravitra miaraka amin'ny syndicat dia ndana jereo ny kabariny zareo rehetra taorianan'le fanendrena prime ministre dia fantatrareo hoe iza marina no milaza amin'ny marina eto dia iza marina no tsy milaza amin'ny marina fa tsy le olona milaza amin'ny marina indray ny condamnénareo zany ngefa mahazatra le olona milaza amin'ny marina foana ny condamné rehefa maty iny zay vao tonga saina ohatra marina ihany le niteneniny engany mba tsy ho tonga amin'izay mivoaka malagasy fa mba hanaiko hoe marina sa diso zay zavatra tenena teo raha diso le izy tsy pao fotsiny araha tsy ho any amin'ny fomba rehetrarehetra fa efa manaratsy ange ny sasany dia araha tsy fa tsy maninona nge zany manovanay ho ratsy fe ny fanaratsiana tsy manovanay zany ke raha marina le izy dia toany fa ny feo ny fieritreretanao ny fanahy anatinao dia malala fa ity ny marina dia ity ny diso dia mba hiangaviko zay feo ny fieritreretanao zay mba hitodika amin'ny famarinana fa ny fond ny problème io dia isika niala tamin'ny famarinana zay ngamba le zay ny fandaratsika isaorana Andriamato Lazara Zaferson filohan'ny antoko RCR tolona ny vahiny tato anatin'ity fandarana roa mazava ity fantatro fa nitelo ny angamba zay nanao interview anao misaotra ihany koa amin'ny fanekena ny fanasana dia makasitraka atsika rehetrarehetra tany atokantrano naharitra ny jery sy ny eno anay hatramin'ny farany dia mametraka ny mandrapitafa ho aby manaraka indray veloma tompoko misaotra betsaka veloma tompoko